anao fizana ty amin'ny renivohitra Betsimsaraka tsika tompo klasy tompoko vavy miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny fandarana zahatany androany dia hoentinay hitsangatsangana ato amin'ny tanànan'ny Tomasy tio na Tomasy nysika satria izay no nahatonga ny anarany tanàna misy antsika pahafantarana anareo anaty fandarana ny tanàna voalohany na ny quartier teto Tomasina ary eo koa ny fampahafantarana anao mikasikasika ny fiainan'ny Betsimsaraka zany sy ny andavanandro ny amin'ny alalan'ny fitsidiana musée na mosea Vavitiny. Mazava ho azy fa etiko hitsangatsangana ao anatin'ny seranantsambon'ny Tomasina tsika satria mety vitsy amintsika no efa mitsidika na efa nandalo tao dia fampizarantsika anaty zahatany zay androany no sady ampahafantatra anao ny fitatry ny asa fanitarana ny seranantsambon'ny Tomasina izay inona daholo hatraiza ny zava-misy ao anatin'ny fanitarana. Farany dia hoetiko hitsangatsangana amin'ny tanàna vaovao izay manome endrika ny sisin-dranomasin'ny Tomasina sika dia ao Miami. Manasanao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Ampasimagnolotro, Ambalamangahazo, anarana ny antsonan'ny tanàna heverina otranainy indrindra nampidirina anatin'ny toeram-pitsidiana na circuit touristique eto an-tampon-tanàn'ny Tomasina. Ampasimazava no anarana entin'ny toerana ankehitriny. Tombanana ho niorina talohan'ny taonjato fahadimy amby folo tanoany Ampasimazava. Tsy misy intsony na vitsy ny dindona na vestige sisa manamarina ny fiarahamonina tamin'izany. Fotodrafitrasa naoriny vahiny avy amin'ny firenena samihafa ny katsaka tombotsoa teto Madagasikara nolovan'ny mpanjanatany sy fahifampitondrana tatioarina sisa no anononany any Ampasimazava ho tanàna tranainy. Fa ny tsy azo lavana dia ny nahatanan'ny mpanjono azy hatr'izay eto amoron'ny harambatony Asti. Quartier Ampasimazava no quartier voalohany teto Tamatave. Dia izy tamin'ny voalohany tragno ravim-pontsy vita amin'ny ravinala regny zegny tragno tamin'ny voalohany village des pêcheurs dia olo pitaria mahomby zegny no mipetraka teto tamin'ny voalohany dia aveo izy nivoatra nagnaraka ny fotoana zegny dia tafiditra agnatin'le circuit ataony les amis de Tomasina zegny ka fa magnano escapade dans la vieille ville dia ity rue de commerce ty zegny no ahitana an'ity maison Fakra. Fakra zegny mpanangom-bokotra fianakaviana indien taty Tamatave dia zareo magnano épice dia tony zany anisan'ny trano voalohany teto? Ya 1883 nagnamboarina ananjy. Ity ndraiky zegny. Dia le tao-trano mbola tao-trano tamin'izany sa efa niova? Efa niova fô c'était en bois. Dia takato ndraiky zegny amin'ny chambre de commerce ty zegny takato nipetraka izy Juliette Fiche niesy Jean René ny marqué ampanjakamena ny Tamatave. Izy zegny olo mpandra viavy mpandra raha nifandray tamin'ny olo marobe teto Tamatave nampiroborobo ny varotra. Dia ity hôtel comptoir d'escompte dia izy amin'izao zegny BOA. Ty koa zegny tragno efa ela. Ty rue de commerce ty zegny nahitana établissement marobe zegny. Manodidina eto zany satria tsy lavitra ny seranana saika teto daholo no fiben'ireo fifanankalozana ara-barotra sy ny fifandraisana tamin'izany fotoana. Ya. Aty amin'ny quartier Ampasimazava zegny atsika zao dia aty zegny tegna ahitana case créole dia nandalovantsika take zegny tragnony consul britannique Tamatave aketo. Dia atsika zao ndraiky tonga aketo amin'ny place du marché alohan'ny le bazar be amin'izao izy zegny Tamatave dia taketo bazar. Teto ny tsena taloha? Oui. Place de la Colonne. Ambalamangahazo. Satria le olo nipetraka Ampasimazava taty zegny namboly mangahazo taty ambazaha. Fivolagnana mangahazo boka zegny. Fa ka fa tonga ndraiky zegny vazaha dia nanangina n'ity colonne ty zareo ho fahatsiarovana le maramila vazaha niady taketo zegny. Dia avake amin'izay
natao kao fahatsiarovana le olo nandeha nagnano première guerre mondiale. Efatra amby folo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny valo amby folo sivanjato sy arivo. Fahatsiarovana ireo mahery fo maty ho an'ny tanindrazana tamin'ny 1947 izy zegny vao taty afara talohan'ny 1911 zegny taketo fasina avy takeo nagnamboatra fasina vaovao amin'izay le misy cimetière-ny Tamatave amin'izao io dia atsika zao zegny nafindra akagny zegny fasina dia ity le toerana fagnanaovana vakodrazana rehefa misy vakodrazana atao zegny ipita lalina zegny atsika dia le lalambe iampitantsika ty zegny boulevard Joffre. Raha manitsy amin'ity zany dia hatrany amin'ny lapan'ny tanàna. Ity izy ka magnitsy mandeha akagny zegny dia miboaka amin'ny avenue de l'Indépendance. Amin'ny sarahany boulevard Joffre zegny tapany araiky rô dia izy zegny le misy fisokony fagnanaovana fijoroana zegny. Ino moa le fisokony? Fisokony zegny tsangina kakazo fijoroana aty amin'ny faritry Betsimisaraka. Misy anankiroa izy misy an'le ohatran'ny grec iny dia misy an'ity tonga dia mahisy ity. Toerana masina zany izy ity. Toerana masina fijoroana. Ya, ohatra hoe magnatitra antely, toaka, vola, apetraka ake zegny fa firariagna ny tsara amin'ny razana. Dia izy ity zegny miaraka niboaka zegny fankatoavana azy ho vakom-pirenena miaraka amin'ny place Bien-Aimé miaraka amin'ity. Place Bien-Aimé zany dia toerana anankiray manan-tantara ara-kolontsaina manome endrika ny tanànan'ny Toamasina. Place Vavitiana ity na place Bien-Aimé zegny. Place Vavitiana satria taloha zegny taketo nisan'ny madamo Timasy Vavitiana io mpanandro zegny mahatonga an'le musée Vavitiana namiagna agnarana le place Vavitiana satria izy zegny nagnamia asiny an'ity place ty. Dia amin'ny andro ke izy zegny izy ty ho classé patrimoine national. Fa ity zegny tegna toerana masina ary mahany Ampasimazava ny Ampasimazava. I place ty ka zegny agnatin' zegny place Bien-Aimé. Amiral Bien-Aimé misy coïncidence zegny agnarana anjareo roa fa tsisy idirana fa tegna izy zegny Vavitiana. Ficus religio zany anaran'le anara scientifique ny hazo izay hitantsika zao dia izy reto ny mampiavaka azy moa zany dia hazo anampidirana avy tany Inde avy any Inde. Eto Madagasikara izy reto ny toerana ahitana azy dia eto Toamasina dia any a Toliara dia any a Nosy-Be. Raha ny Nosy-Be izy fantatsika amin'le hoe arbre sacré dia raha ny a Toliara izy any miaro misy azy dia eto amin'ny place Bien-Aimé. Place Vavitiana. Hotoizantsika ato amin'ny musée Vavitiana ny fampahafantarana ny tanàn'ny Toamasina. Ny musée moa zany dia trano efa niorina hatramin'ny taona 1920. Madame Gislaine no ampahafantatritsika ny zava-misy ato amin'ny musée-ny miarabanao monsieur Lemane Élysée ary miaraba koa ny ekipan'ny Zahatany. Tonga soa ato amin'ny musée Vavitiana ny ato moa zany dia musée zay vao naorina vao haingana nanomboka tamin'ny 2020. Ny maha-musée azy moa zany dia ny soatoavina Betsimisaraka zany, ny kolontsainy Betsimisaraka sy ireo zavatra zay fampiasa na ampiasain'ny Betsimisaraka amin'ny andavanandro. Ty zany hoe Lanjaivo fitenenana Lanjaivo. Dia ity indray halo akalo moa zany ho zisitsika avy any ampovoan-tany fa ny aty indray dia hoe halo ny fanantsona azy. Dia ato moa zany ny tsikelo na lotsero ozy izy zay aty amin'ny faritra Atsinanana. Dia eo koa moa zany ny eto ampovoany dia hoe fitaovana zay fampiasan'ny Betsimisaraka teo amin'ny taloha zany ny taolo Betsimisaraka. Raha tsapainareo ngamba dia malemilemy ty ity vita amin'ny ny akora zay nanaovana azy dia arevo. Raha tsika zany rehefa tonga ato amin'ny musée Vavitiana aty Tamatave aty Toamasina
ia dia miniditra amin'ity fitsitsika mahita ny mbola be dia be ireo a ny manodidididina andavanandro ny betsy misaraka andavanandro dia atondray moa zany a resaka hoe fiazana rehefa miasa satria ny betsy misaraka olona miaza olona tia manao la chasse zany na tia pêcheur dia ny ato moa zany a ia ny lehilahy moa zany dia tsaraka amin'ny akanjo be rafia sy ny borziny ny vehivavy moa zany a dia miaraka amin'ny le sadiadiaka ty dia manisy satroka sy gebageba ia reto zany karazana mozika be tsy misaraka karazana instrument fitaovana ia karazana instrument izy ty zany a avy any amin'ny faritra aloatra mangoro izy ty zany maneno zafady a ty izy ty dia ty somary ohatr' zao fampiasana zany izy ty rehefa hoe manao hoe tsy kabosy ry non tsy kabosy io valia vata na marovana ohatr' zao zany izy ohatr' zao zany ny aty fa somary misy anina kely izy ty fa misy hoy dia somary tapatapaka le izy fa zao faneno zao dia ny ato moa zany manajavady zay hoe mety gagagagangabany nareo hoe fa ina zany manajavady zany dia io zany a le izy zany fanapotsehana ny fary a atao siramamy voafintina amin'ny efitrano anankiroa reto ny kolotsaina be tsy misaraka ny fitafiana ny fomba mampanao any amin'ny andavanandro fa zao ny zavatra hita teo a saiky vita amin'ny zavamaniry avokoa zavamaniry no nampiasaina nikarakaraina ny volavolaina mameno an'le nanamboarana nreny filana reny manomboka any amin'ny trano ny fitaovanao ampiasaina ao anatiny ny atorina ny atorina isaka zavamaniry aty amin'ny faritra tsinanana avokoa dia zay mahazava-dehibe amintsika malagasy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary toezantsika angavany fitsidihana ny mozea vavitiana dia hiakatra any amin'ny riana voalohany any tsika hijery ny satria moa Tamatavy Tomasina moa zany dia amoron-dranomasina dia anisany hoe manana port goavana be manerana ny Madagasikara dia mba hijerijery mikasika zay satria mba namena lanja ihany koa zany ny fisinzan'ny port zany atia faritra Atsinanana dia ohatra zay koa nanaovanay azy atao amin'ny mozea vavitiana ato moa zany dia la capitainerie du port de Tomasina zany isika dia ny salle anankiray ty moa zany a dia nikasika ny port a ny sambo a ny tena hoe hita ao tanatiny ato labara ato moa zany dia efa hoe misy ny fanazavana hoe inona sy inona zany ny service zay hita ao amin'ny portny Tomasina sy ny police portuaire satria hoe sambo ny tenentsika dia raha mandeha ny sambo tsy maintsy misy an'ity gouvernail amin'ny tomobile moa zany dia hoe volant fanantsontsika azy fa hoe ny amin'ny sambo moa zany dia gouvernail mihodina zany izy ity dia ao moa ny babord sy tribord zay zany mampiavaka azy dia bien évidemment fiakarana eny ambony sambo rehefa ambony sambo hoe anaty rano satria tsy dia misy passerelle loatra manko fa dia ty échelle ty zany no ampiasaina dia reto tady reto na hoe les nœuds marins dia fampiasa amin'ny famatorana indrindrandrindra moa zany satria taloha moa zany hoe bateau à voile no nampiasaina dia famezana an'ireny voile reny na ny amarragen'le sambo rehefa tonga eo amin'ny port koa maro karazana izy ireo ary samby hafa daholo fampiasana azy mety remarquenareo ngambany eo ny eny amin'ny port hoe inona ary io zavatra ngeda be io vy mavesatra be izy ty tena nanahirana be mba tanan'ity avy any dia but d'amarrage ny anarany dia amin'ity zany no misy tady mihitsy izy ty dia efa misy eto zao dia efa hitavantsika zao hoe ny ray amin'ny karazan'ireo inona amin'ireo zany ty zao ty anankiray ty zao cul de port zafady somary cul de port izy ty zany manahirana mandiaka azy amin'ny
ny faranantsika ny fitsidiana moa zany dia jery ny atsarany tao ao-tranony zay tamin'ny taonjato fahasivambe folo dia type case créole tena ohatr' zao mihitsy moa zany ny tao ai-trano créole case créole zany misy véranda ngeda be dia ngeda be koa moa zany ny fenêtre mba hoe hidiran'ny aération dia zay zany mikasika ny musée Vavitiana fa dia manantena mba izy koa zany mpitsidika tonga hitsidika ny musée Vavitiana fa mbola gratuit izy hatramin'izao ny fitsidiana ato zany dia mbola gratuit. Mahatazona ny maso amin'izay ale eto Toamasina ny Seranan-tsambo hanika mora tsikaritra ny fisongadian'ny fiovana amin'ny fandrosoan'ny asa fanitarana. Ny tena mibaribary dia ny fahavitan'ny Brislam na fiaronja somary manompo fotsifotsy toy ny vatosokay ery antendron'ny Seranana. Voasarika amin'ny hakantony tsy nijanona nanao tazan-davitra ny zahatany fa niditra ny Seranana niona tamin'ny Rabe Manjakasoa sitraka Jean Dany sy Kazoma Zachoto samy ingénieur amin'ny orinasa Penta Océan mpanatanteraka ny asa fanitarana ny Seranan-tsambo ny Toamasina. It's Shuto. I belongs to Penta Ocean. I'm in charge of ship of bus, marine section. Then today, thank you for coming. Za ndraiky kosa sitraka no anarako ingénieur civil ato amin'ny Penta Océan dia mendraikitra ihany ty tsahantsika eto ty ny Brislam. Amin'ny ankapobeny mizara enina lehibe ny asa fanitarana andian'ny faharoa na phase 2 atao eto amin'ny Seranan-tsambo ny Toamasina irahana amin'ny firenena japonais amin'ny alalan'ny JICA na agence japonaise de coopération internationale sy ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny société du port à gestion autonome de Toamasina na SPAT. Fanotofana sy fanatsarana toeram-pitobian'ny conteneur mirefy 10 hectare na terre-plein no sahanasa voalohany. Faharoa, fanaovana arabe migodana fivezivezena mampitoy ny fiantsonana na quai C4 hatreny amin'ny vavahady lehibe fivoan'ny fiara lehibe mpitondra conteneur. Fahatelo, fiadina ny fiantsonana na quai C1 hanana halalina hatramin'ny 420 metatra, C2 420 metatra, C3 hanana halalina 420 metatra. Fahaefatra ny fanamboarana jeté na épi na fiarofasika tsy hanototra ny Seranana misa 10 mirefy eo amin'ny 500 metatra hatramin'ny 300 metatra mitandahatra amin'ny zotra miditra an-dranomasina amin'ny halalina 7 hatramin'ny 7 metatra eo eny amin'ny torapasika ampitan'ny Seranana. Sahanasa lehibe fahadimy ny fanamboarana ny fiantsonana na quai vaovao C4 hirefy 770 metatra hanana halalina 420 metatra fiantsonana natokana ho an'ny sambo lehibe mpitondra conteneur. Ny fahaenina dia ny fanitarana 570 metatra ny Brislam na fiaronja mahery tsy hamotika fotodrafitrasa misy eto amin'ny Seranan-tsambo indrindra amin'ny fotoana fandolovan'ny rivo-doza. Today we plan to complete Perimex installation and all activity finish related on breakwater. Actually yes, because we have such kind of dross as you can see behind. It is 50-ton dross because we apply such kind of dross for the strong wave and strong swell area. It is Japanese technology. Fametrahana bloc Permex faraparany andro nandalovan'ny zahatany no namarana tanteraka ny asa fanamboarana ny Brislam mahasakana hahavononja mitosaka hatramin'ny 12 metatra eto amin'ny Seranan-tsambo ny Toamasina. Ao amin'ny terre-plein na fanarenana ny toeram-pitobian'ny conteneur mihoatra ny 50 isanjato ny fizotry ny asa. Actually, as we can see, the South Hasti container yard now already we handed over. Then now we have small rectification work. Then one more south side we have the container yard. Now we are in progress. Just we started. Fenitra iraisam-pirenena amin'ny fananganana fotodrafitrasa an-dranomasina sy iraisana amin'ny fanorenana Seranan-tsambo maneran-tany no arahina amin'ny asa fanitarana ny Seranan-tsambo ny Toamasina ka taorian'ny fandinihana ny fitsirihana karazan'ny tany tandrify eto amin'ny fiantsonana na quai C3 dia tsy maintsy misy fikarakarana manokana atao
ny tany tandrify eo izay vao afaka miroso amin'ny asa fandalinana ny quai ho 20 metatra. Then you can see it is C4 piling. We are making the path. Then now we encountered some soft layer. I mean, we conducted soil investigation. Then now we are ongoing soil improvements using the surcharge blocks. Now, actually we try 2024 February. 2025 February. Okay, but as I explained, this area we have to consider the soil condition. So it may, we're not sure, but we try to complete within the schedule. Mizara araka ny karazany avy sy izay ilana azy ny fasika kahony na atototra ampiasaina eto. Eo ny kahony dia atototra toerana hafa fa eo koa ny tsy ilaina tsy maintsy arina any amin'ny 20 kilometatra any am-pon-dranomasina miala ny seranatsambo isaky ny alina. Faiza-manao sy teknolojia japonais no mitondra ny fanatanterahana ny asa fanitarana ny seranatsambo ny Toamasina, indrindra ny traikefa n'orinasa Penta Océan amin'ny fananganana fotodrafitrasa matanjaka sy maharitra efa nataony tamin'ny firenena maro maneran-tany nandritra ny 520 taona ny Siny. We have the Doros 30 ton and 50 ton, and Tetrapod 8 ton, and the Perimex 8 ton. These 4 types of concrete blocks. Anisany asa efa vita ny sous-station électrique na fibentoerana mpamatsiranaratra eto amin'ny seranana amin'ny mahaseranana moderna ny fanorenana natao. Ny vinavina amin'ny fandrosoany asa dia mamaritra fa ny taona 420 no ho vita tanteraka ny asa fanitarana tapany faharoa na phase 2 atao eto amin'ny seranatsambo ny Toamasina. Maromaro ny mbola asa mandeha eto, misy an'le terre plat 5 hectares, dia misy an'ty réclamation ty asa fanotorana ty mbola mandeha, dia mbola misy an'le quai C4 koa fanitarana koa mbola mandeha, mbola misy an'le dredging, dia ny ankoatran'izay mbola mandeha koa ny jeté avy amoron-dranomasina, mbola misy anankiefatra izy ao mbola tokony andeha. Ankoatran'izay resako rehetrarehetra zay zany mbola misy an'ny quai C3, quai C2 dia quai C1 koa. Tsy ataon'orinasa Penta Océan ambanin-javatra ny arolozan'ny fifamoivoizana an-dranomasina amin'ny fiarahamonina amin'ireo mpanjony madinika mpivezivezy eto amin'ny manodidina. Actually, we have 2 passenger boat and 1 security boat. When we observe such kind of fishermen, we will inform to the security or passenger boat, then directly go to the fishermen. This area is the project site, so please keep distance from the project site, especially barge shifting time. Na manana ny harambato Grand Récif sy ny harambato Asti La Passe voajanahary hidirana eto amin'ny aza ny seranatsambo ny Toamasina dia lasa La Passe ho azy manampy amin'ny fifamoivoizana ny fifanatrehan'ny jeté na épi fiarofasika sy ny fijoalajoalan'ny rindrin'ny brise lame rehefa atao tazamaso tsotra. Fa ny zava-misy efa tsikaritra eto amoron-dranomasina tandrifin'ny hôpitaly B sy Pointe Tanio eto Toamasina dia misy toera-pasika vaovao miforona sahady noho ny fisian'ny fotodrafitrasa fiarofasika ho an'ny seranana na ny jeté. Efa vita tanteraka ny jeté na épi na fiarofasika B prime. Andalam-panamboarana ny roa hafa fa jeté na épi 10 no hatao anatin'ny tetikasa fanitarana. Terre-plein na toeram-pitobian'ny conteneur 10 hectares, brise lame na aronja eto amin'ny seranana, jeté na épi B prime, sous-station électrique na fibentoeram-pamatsiana herinaratra no asa efa vita tanteraka hatramin'ny nanomboan'ny phase 2 na tapany faharoa amin'ny tetikasa fanitarana ny seranatsambo ny Toamasina. Mandroso ny asa fanamboarana ny fiantsonana na quai C4, jeté na épi na fiarofasika roa, terre-plein na toeram-pitobian'ny conteneur 10 hectares ambiny. Aty amin'ny ilany atsimon'ny seranana no miodina ny arabe migodana hatokana ho an'ny fiara lehibe mpitondra conteneur mivoaka sy miditra ny seranatsambo ny Toamasina. Efa mandray ny asa ny orinasa hanatanteraka azy raha ny atokely zany teo eo sady efa mandeha ny fifanarahana ara-panjakana momba ny tany sy toeram-ponenana tsy maintsy lalovany arabe.
ialana amin'ny fitoanana lavareny eto antapy-tanàny Toamasina ateraky ny fidirana sy fivoahan'ny fiara lehibe mpitatitra entana avy ato amin'ny Seranatsambo no tena tsy maintsy anamboarana ny arabe migodana. Mandray kely amin'ny arabe ny vondro ny arabe migodana fa manao itsy hafa mandrapandraisa ny lalam-pirenena faharoa. Tsy traikefa ihany fa nampiaona teratany samy manana ny kolotsaina ny biazany avy amin'ny firenena maro samihafa ny asa fanitarana ny Seranatsambo ny Toamasina. Nahatratra 734 ny isan'ny mpiasa tamin'ny volana May 2022 fotoana nahabe isa indrindra ny mpiasa teto hatramin'ny nanomboan'ny asa fanitarana. Birman no miantoka ny fahaiza-manao amin'ny fanofanana teknôlôjia momba ny fanorenana. Ny vietnamiana ao amin'ny travaux de pieux, ny lafin'ny électrique sy mécanique, ny indiana sy ny indonésiana no mandrafitra ny ekipa ao amin'ny fitondrana sambo sy sambo kely fivezivezena eto amin'ny manodidina sy miantoka ny fandaminana amin'ny fifamoivoizana amin'ny fidirana amin'ny seranana. Hatramin'ny nazahoan'i Madagasikara fahaleovantena, ny asa fanitarana ny Seranatsambo ny Toamasina no foto-drafitr'asa lehibe indrindra nisy teto amin'ny firenena. Tetikasa mitentina hatramin'ny 7.300 tapitrisa dolara, ny 5.100 na 2.700 tapitrisa dolara dia famatsim-bola avy amin'ny gouvernemanta japonais amin'ny alalan'ny JICA na agence japonaise de coopération internationale. Ny 5.300 na 7.200 tapitrisa dolara no famatsiana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Tsara ny alalantsika fa ny asa fanitarana ny Seranatsambo ny Toamasina ankehitriny no volavolan'ny tetikasa faharoa tanteraka teo amin'ny tantaran'ny fanorenana ny Seranatsambo iraisam-pirenena ity hatramin'ny taona 1970. Volavolana tetikasa fanamboarana 7 no tsy nety tanteraka teo anelanelan'ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970. Ny tanterahina ankehitriny no tanteraka taorian'ny taona 1970. Vina iarahan'i Madagasikara amin'izao tontolo izao ny fahalavorarian'ny asa fanitarana ny Seranatsambo ny Toamasina amin'ny alalan'ny famaliana ny filana taky ny fifanakalozana ara-barotra 5 hatramin'ny 700 miankina amin'ny fitaterana ranomasina maneran-tany. Fampivoarana ny lalana ranomasina ato amin'ny ranomasimbe indiana izay lalana voajanahary toy ny tetezana Pampitohy ny fari-dranomasina Pasifika sy Atlantika. Efa fantatro izao fa hisy sambo lehibe, tena lehibe vaovao, mpitatitra entana eo amin'ny 50 eo no handray ny fitaterana ranomasina hiodikodina n'izao tontolo izao ato anatin'ny folo-taona ho avy. Sambo lehibe, tena lehibe mpitondra mpizahatany 80 hatramin'ny taona 2022. Ny fisitrahan'ny firenena iray tombotsoa amin'ny fisian'ireo sambo ireo na fahafahany hivezivezy amin'ny farin-dranomasina isam-pirenena dia ny fananana foto-drafitr'asa mifanaraka amin'ny fenitrereto sambo vaovao ireto izay efa iomanan'ny Seranatsambo iraisam-pirenena amin'ny firenena maro maneran-tany ka anisan'izany ny antsika eto Toamasina eto Madagasikara. Manoloana ny fiovana sy fivoaran'ny fitaterana ranomasina ironan'ny tanjon'ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny fitaterana ranomasina na ny Organisation Maritime Internationale OMI dia azo lazaina fa tsara fitotona araka ny fitenenana ny vina tamin'ny asa fanitarana ny Seranatsambo ny Toamasina amin'ny maha Seranatsambo iraisam-pirenena lehibe azy eto Madagasikara sy ato amin'ny ranomasimbe indiana. Ny foto-drafitr'asa dia vinavinaina ho afaka mandray entana hatramin'ny 2 tonnes raha toka 5.4 tonnes izany amin'izao fotoan'izao. Ampiana hatramin'ny 500 ny fotoam-piantsonan'ny sambo ny fampiasana fitaovana moderna aorina miaraka amin'ny asa fanitarana ka handanjalanja ny fahefa-mividin'ny tsirairay ny entana tonga eto Madagasikara eo amin'ny fanjifana. Porte Académie Center toerana anankiray tsara tsidihana rehefa eto Toamasina satria anisan'ny mifandray ihany koa amin'ny fisian'ilay Seranatsambo ny Toamasina izy ity. Miaraka amin'ireo tompona andraikireto tsika hanao fitsidihana ato miarabanao mba ny onene falmeraba tompoko ye tsara ampahafantarana atsika aloha zany fa ny pacte dia araka ny nambaranao teo de Porte Académie Center. Izy ity zany dia ivitoerana fampihofanana ny mpiasa atao amin'ny SPAT zay naoriny SPAT manokana zany mba ahafahan'ny mpiasa hisitraka an'izay fiofanana isan-karazany zay ilain'ny mpiasa eto anivon'ny seranana zany. Ankoatran'ny bâtiment bureau administratif zany dia ity anisany salle voalohany zay hitantsika atao amin'ny pacte, salle VIP
mazaka hatrany amin'ny 120 personnes zany ny ato. Conférence rehetrarehetra azo atao ato. Azo atao ato. Ny infrastructure aloha zany fotodrafitrasa tena manome endrika ny tanànany Toamasina. Ny port zany dia mivoatra dia ao anatin'izay fiarahanan'izay fivoarana zay ihany koa zany no isian'ity pacte ty ary ohatran'ireny port maneran-tany zay miroborobo amin'ny sehatra maro isan-karazany dia anisan'izay zany ny fisian'ity pacte ho an'ity port ny Toamasina ty mba ahafahan'ny mpiasa misitraka ny fampiofanana manara-penitra. Amin'ny rihana voalohany misy atsika so? Amin'ny rihana voalohany zany misy atsika zao salle de classe zay manana endrika ohatr'izao dikan'izany ny orinasa na ny mpiasa zay hisitraka fiofanana zany dia afaka mianatra ato daholo. Ato atsika tonga amin'ny salle de réunion manaraka zay ngezangeza. Ato amin'ny pacte zany manana salle de réunion efatra mbola misy any ambony dia manana salle de classe ohatran'ilay hitantsika tery aloha anankidimy dia misy salle informatique roa ety amin'ny rihana voalohany sy any amin'ny rihana faharoa. Ohatran'ny ahoana ny fomba fampisitrahana ny mpiasa ilay fiofanana tiako tenenina hoe misy fiofanana foana ve ato isan-kerinandro isam-bolana isaky ny telo volana sa miankina amin'ny filan'ny mpiasa avy eny no hitadiavanareo ato fanofanana omenan'le mpiasa. Efa manana zay ny plan isan-taona amin'ny fampiofanana ny mpiasa dia ny ato amin'ny pacte no mandrindra an'izay fampiofanana ny mpiasa zay. Ena toizantsika ny fitsidiana Andriamatoa Imaha Imbara Imbara aty amin'ny rihana faharoatsika. Aty amin'ny rihana faharoatsika mitovy amin'ny salle ao ambany any ny aty ambony. Tsara marihana amintsika ihany koa moa zany ny ato amin'ny pacte dia manana système na récupération d'eau. Zany hoe ny oranandro zany dia tahirizina ao ambany ao misy bassin eo amin'ny 30 mètres cube eo zay tahirizina an'ilay rano dia ranon'orana rehetrarehetra dia iny ranon'orana indray avy eo no avadika filtrena dia ampiasaina amin'ny fanadiovana na any amin'ny fivoahana reny. Dia ohatr'izay ihany koa ny énergie électrique mana ihany koa zay ao ambony ao système photovoltaïque zay mamatsy eo manodidina ny 520 isan-jato ny consommation électrique ato amin'ny pacte. Tonga ato amin'ny bâtiment betsika ato amin'ny amphithéâtre zay mazaka hatramin'ny any amin'ny 300 personnes. 300 personnes? 300 personnes zany ny ato dia équipé hitantsika reto seza reto manana écran de projection zay afaka anaovana projection. Manana ihany koa ny salle de régie zay ry ambony. Inona avy reo hetsika nentina nampahafantarana ny seranantsambon'ny Toamasina efa tato tamin'izay nisiny ity dia nanao ahoana ny fiantraikan'izay raha ny fahitanareo azy? Ankoatran'ireo fitsidiana zany dia rehefa tonga aty amin'ny pacte zareo dia miezaka foana zany mampafantatra ny tontolon'ny seranana amin'ny fandefasana ireo oronan-tsary sy ny oronan-peo mahakasika an'izay seranana zay. Moramora kokoa ve zany mampafantatra ny seranana ato raha ohatra hoe sur terrain? Mifameno le izy satria rehefa mahita sur terrain le olona sady mahita aty amin'ny pacte dia mifameno le fanazavana zay hitan'le olona satria ao anatin'izay no ahafany tena hoe mi-expérimenté hoe aiza moa zany fanitarana zany inona ny mety hoe tsy hita tany satria amin'ny vidéo mety hita amin'ny drone na ohatra zany dia ahafan'le olona mahafantatra bebe kokoa ny asa sy ny zava-misy eny anivon'ny seranan'Antsambo. Tonga soeto miamitsika amin'ity fizahana tao aty Toamasina ity. Miamia dia nisan'ny toerana vaovao eto Toamasina, toera mpitsangatsanganana anankiray izy ity manamorona ny
ranomasina eto tsara ny alalantsika an'izay sady manome endrika ny tanàna manome endrika satria ny seranatsambo ny toamasina eto izy ka lasa mitazona ny maso rehefa manao fizahantany na fisangasanganana ty toamasina ty eto miamia dia be da be ny karazana fialam-boly misy ato manomboka amin'ny fialam-boly ho an'ny ankizy hatramin'ny fialam-boly ho an'olon-dehibe raha ohatra ka fanatanjahantena azo atao tsara koa ny mampiasa an'ireto fitaovana hoentina manao fanatanjahantena reto isan-karazany izy eto ho an'ny manabokiboky na ho an'ny teo seposepotra dia azo atao ny milalao azy rehefa mitsangatsangana eto satria ny moron-dranomasina tokoa dia fikotranana no tena hoe anisany misarika atsika zany rehefa mitsangatsangana ety amoron-dranomasina ety izay mikotrana zay isa-maraina moa indrindra ho an'ireo ho an'zareo tia mikotrakotrana dia rehefa eto miamia tsara zany ny mba alantsika vola eto ary indrindrandrindra misy convivialité na misy fiaraha-miaina tampotampoka ho azy ho an'izay mpitsangatsangana eto zay ny hitako hoe zay ny tena mahatsara ny toerana voarafitra ato anatin'ny fananganana nyty toerana ty daholo zany izay ino ty izy teo ny fifamenoany fifandraisan'izay eo amin'ny lafiny fizahantany dia tena nanome lanja ny fitsangatsanganana eto Toamasina ny toerana miami noho izy tena mibahana maso rehefa mandeha amin'ny sisin-dranomasina ka indrindra moa rehefa mifamaly amin'ity seranatsambo ity dia tena manomendrika tokoa ny tanàna fa ankoatran'izay fanaingona tanàna zay miamia dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fiomanana amin'ny mety fivoarana aorian'ny fampiasana na aorian'ny fahavitany fanitarana nyity seranatsambo ity satria hitombo ny fifanereserana eto Toamasina ary ny hitombo koa zany ny sambo ho tonga eto indrindra ny sambo tondra mpizahatany moa zany raha resaka fizahantany dia anisany efa tafiditra sahady ao anatin'ny fiomanan'io fanitarana ny seranatsambo ny Toamasina io manasa anareo rehefa tonga ty Toamasina mba hitsidika nyty toerana ity satria miamia dia natao ho an'ny daholobe izy toeram-pivarotana koa efa tazanay voahomana ato anatin'ity toerana ity ka natao hanome fahafinaretana ny rehetra mitsangatsangana ny mpizahatany na vahiny na isika teratany rehefa manomboka amin'ny folafolakandro iny indrindra moa fa amin'ny arivariva tahaka izao dia tena ity morontsiraka manoloana ny lalan'ny Rasimilao raha eto Toamasina ity no tena mahasarika olona kokoa raha ny marina dia eo ny torapasika izay mampiavaka ny morontsiraka antsika eto Madagasikara sy mahasarika ny olona mitsangatsangana aty morontsiraka dia eo ihany koa ny ity toerana ity manamorona ny seranatsambo ny raisam-pirenena ny Toamasina hatramin'ny kilalao any ankizy hita ety amoron-dranomasina avokoa rehefa tonga eto Toamasina satria izy io dia lasa ohatrany hoe ambohi-piaonan'ny mpianakavy zany rehefa ariva tahaka izao ka ity seranatsambo ny Toamasina ity dia anisan'ny manome endrika an'ilay torapasika na amin'ny atoandro na amin'ny ariva indrindrandrindra amin'ilay tara-pahazavana avy eny amin'ny seranana tsy hoe olombelona ihany fa mety kisendrasendra koa ny fanena amin'ny ondry zay ety amoron-dranomasina amin'izao alina izao tafiditra anatin'ny fizahantany daholo moa zany ka dia zaraina amintsika diko zany fa tahaka ny atoandro any ve ny alina eto amorontsiraky ny Toamasina fa ohatra ny fiainana amin'ny atoandro ihany ny fiainana amin'ny alina ankoatra ny mozika
akoatra ny fiarahana miaraka amin'ny mozika sy fialam-boly zany a mahazatra amin'ny morontsiraka saika manerana ny Madagasikara. Mbola misy sady sy laza hoe fa tsara ny tanànantsika, mahafinaritra i Toamasina, tamatavy zala tsara. Ankoatran'le hoe jiro maro loko avy eto amin'ity seranany ity izay manome fahafinaretana mitsangatsanga eto amorony a, iarahantsika maheno koa zany ranomasina zany fa tena manala ny resorisory mameno ny akantony Toamasina izay. Indrindra moa rehefa mifameno zay a, mitaratry ny jiro avy eny ambony a sy ny ranomasina eto, tena tsisy lazaina intsony rehefa tonga eto Toamasina fa tamatavy zala tsara. Isaorana ianao naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny SPAT izay nanampy betsaka ny zahatany tamin'ny fanatotosana ny fandarana izay narahantsika teo. Indrindra moa ny fampahafantarana antsika ny mahazava-dehibe ny fanitarana sy ny fahalalantsika rehetra ny asa atao eto amin'ity seranana ity. Naiza naiza averiko foana rehefa manodidina n'ity morontsiraka ity dia mitazona ny maso foana ny akanto sy endrika omeny seranatsambo ny Toamasina ny tanàna eto. Amin'ny manaraka dia fandarana vaovao indray no atolotry ny zahatany antsika tapitra eto ny fandarana androany fa manasanao anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny televiziona malagasy fa izay kosa manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.